Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Ankafaliana indray no arabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny Le Cœur et la Voix de Madagascar, TV Mata.com sy Radio Mata.com. Mahakasika ireo fiondranana na fanondranana tsokosoko olona makany avelany izay any amin'ny indrindra fa any amin'ireo tany izay tsy dia mitandrina ny zofototra maolona ireny, dia nisy ny famelabelaran-kevitra izay niarana tamin'ny Andriamatoa Andriamisa Mahamzanjaka taleny sapam-pitsokolovana ary commissaire de divisionnaire ao amin'ny vondrony tafika fiarovana ny sistany sy ny morotsiraky Madagasikara. Mahakasika an'ireto fandehanan'ny malagasy mandeha miasa any ivelany reto. Araka ny fantatsika dia mitondram-panjakana dia nandray fepetra tamin'ny 13 nandray décret mihitsy amin'ny fandrarana ny fandefasana mpiasa malagasy mandeha miasa any ivelany, indrindra ao amin'ireo voasokajy pays au risque voalaza tamin'izay. Dia nisy décret mihitsy moa nivoaka tamin'ny 6 août 2013 ndraisin'ny fitondram-panjakana tamin'izany. Dia io décret io dia mbola miatratra amin'izao. Na eo ary zany izay fandarana tao amin'ny fanjakana izay dia mbola misy foana ny olona mandeha, dia mandeha tsokosoko zany ireo olona ireo fa tsy mandeha ara-dalàna satria efa voarara moa zany. Eo anatin'izay zavatra izay zany dia efa betsaka ny vaovao voarain'ny polisim-pirenena mahakasika an'izay fandehanana ireo olona mpiasa malagasy atsokosoko any ivelany izay. Dia nandray andraikitra izay teto amin'ny polisim-pirenena amin'ny alàna sampanaraha anankiroa, dia eo ny sampanaraha izay miady amin'ny fampiasana ny taratasy osoka sy ny sampanaraha anankiray izay misahana ny famoahana ny passeport. Fomba maro samihafa moa ny fomba ivoahan'ny zareo eto amintsika, tsy kely lalana moa ny ratsy dia raha taloha izy moa mandeha dia hitanao hitan'ny billet mialy eto tonga hatrany amin'ny tany aleha na Liban na ny Arabie Saoudite. Fa taty aoriana noho ny fandrarana ty dia maro samihafa ny zavatra ataon'zareo, dia tsy mandeha mivatana antsony izy fa mandalo amin'ireo nosy manodidina antsika aloha mialy eto na makany Comore. Dia eny koa zao tato efa mandeha ao Maurice, dia tonga ao Maurice ndray zareo vao mandray billet hafa zay vao mandeha mamonjy any amin'ireo toerana zay anakana amin'ny fanjakana azy ireo. Tao Comore moa tamin'ny taondasa dia efa nisy teo amin'ny vehivavy 30 teo andray fiaramanidina miala ao Comore andeha ho any Arabie Saoudite, ny voasakan'ny tompona andraikitra ny Comoriana moa tamin'izay izay natonga zay moa dia fiara-miasa teo amin'ny tany rotota dia naverindrareo aty ireo. Dia amin'izao fotoana dia misy manandrana indray makaty mandala ato Maurice indray zareo, milaza hoe hiasa ao Maurice fa ny tena atondihany tsy jay loatra tsy hijanonao Maurice fa tonga ao dia efa misy mandray indray dia efa mandray billet hafa indray izy eo, dia izy manodiany makany amin'ireo tany andrarana izay anakana ny fitondram-panjakana malagasy azy ireo. Manoloana zay zany dia nandray andraikitra izay teto dia maly dia nisy olona 420 voasambotra teo am-pikarakarana taratasy andehanana andeha hiasa any ivelany. Niaraka tamin'ireo 420 ireo dia nisy tompona andraikitra na agence de placement anankiray, dia misy ihany koa olona anankiroa akoatran'ireo izay mpanera hoy izy tsika mpanera amin'ny fitadiavana olona na fikarakarana taratasy. Rehefa natao ny fanadihadiana dia tamin'ireo 420 ireo zany akoatran'ny fanekeny zareo fa hoe tena andeha ho any Arabie Saoudite izy tonga dia nanaiky izy hoe andeha reto olona reto. Fa ny tena gravy ao anatiny dia misy zaza-tsy ampy-taona tompoko efa nomboka alefan'zareo makany. Fepetra raisina moa dia manamaso zany ny fanaraha-maso amin'izay mbola miezaka mbola mandeha mivoaka tsokosoko na zany aty olona aty fikarakarana taratasy amin'ny fanaovana alohananaovana passeport ohatr'izao na zany amin'ny fivoahana teny amin'ny seranam-piaramanidina zany dia efa mafisina ny fanaraha-maso zany.